Toera-mananjina sarobidy mitahiry voajanahary mananena maro isan-karazany eto amin'ny ranomasimbe indiana sy manerana izao tontolo izao i Madagasikara. 70 biby ao aminy ary zava-maniry mihoatra ny 7,100 karazany no tsy hita fa-tsy eto Madagasikara. Tokony tandremana manokana sy kajiana fantatra ireo harena goavana ireo. Izay no antony nananganana tamin'ny taona 2010 ny taim-bola ho an'ny faritra arovana sy ny karazany zava-manan'aina eto Madagasikara na ny FAPBM izay efa matsim-bola natokana ho an'ny fikajiana ny tontolo iainana eo ambany fitarika-hevitra ny fanjakana malagasy, ny conservation internationale sy ny WWF mba hanomezana famatsiana ara-bola maharitra ho an'ireo faritra arovana eto Madagasikara. Amin'ny alalan'ny famatsim-bolany, ny FAPBM dia maniry hitondra vokatsoa maharitra toy ny fikajiana tanteraka ny zavaboary mba ahafahan'ny zavaboary hanome ireo vokatra sy tolotra ilaina hamaliana ny filan'ny fiarahamonina sy hampivoatra ity farany. Ny fampandrosoana ny vondron'olona ifotony mivelona manodidina ny faritra arovana satria ny fivelomany dia miankina tanteraka amin'ny fomba fampiasana io faritra arovana io. Ny fanamafisana sy fahaiza-mitantana ny faritra arovana amin'ny alalan'ny tantsorika ho an'ireo mpitantana ny faritra arovana mba hananan'izy ireo fahombiazana tsara amin'ny asany sy fahaleovantena ara-bola maharitra. Mba ahazoana famatsim-bola sy hanatanterahana ireo tetika sanatrarana ireo tanjona ireo, ny FAPBM dia miezaka manangona famatsim-bola amin'ny fomba maro samihafa. Amin'ny alalan'ny fikarohana famatsim-bola roa lafy sy maro lafy, omena ireo mpisehatra samihafa miara-miasa aminy toy ny KFW, ny AFD na ny banky iraisam-pirenena na koa ireo fikambanana tsy miankina fanjakana misehatra eo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana toy ny WWF na ny conservation internationale. Amin'ny alalan'ny famanila ny fiantsoana tetikasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na iraisam-paritra toy ny Fonds pour l'environnement mondial, famatsiana iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana na amin'ny alalan'ny fandraisana anjara ny sehatra tsy miankina. Mba ahafahan'ny FAPBM mahatratra ireo tanjona lavitrezaka ireo, azon'ny mpamatsy vola ataony misafidy ny endriky ny fomba fampiasana famatsim-bola izay mety kokoa amin'ireto karazana famatsim-bola telo manaraka ireto. Famatsim-bola omena izay ampiasaina ho toy ny volan'ny FAPBM. Ireo fikambanana olona manokana izay mamatsy vola no manolotra azy io, apetraka amina tsena ara-bola azo antoka ary miteraka zana-bola isan-taona izay ampiasaina hamatsim-bola ireo faritra arovana eto Madagasikara. Matanjaka io endrika sehoan'ny famatsim-bola iray io ary manome vokatsoa maharitra ahafahan'ny FAPBM manefa fampandehanan-draharahan ireo faritra arovana. Fond d'amortissement na Sinking Fund izay famatsim-bola omena ho tantanan'ny FAPBM ary arotsaka tsikelikely mandritra ny fotoana voafetra, ohatra 3 na 5 taona mba hamatsiana vola ny faritra arovana. Io karazana famatsim-bola io dia natokana indrindra ho an'ireo lahara-pahamehana amin'ny anton'ny ezaka ho an'ireo faritra arovana. Fifanarahanam-pitantanam-bola izay famatsim-bola ho anatetikasa na programa. Io famatsim-bola io dia mijanona ho fanana amin'ny mpanolotra azy, izany hoe ny FAPBM dia mpitantana fotsiny ihany. Io endrika isehoan'ny famatsim-bola io dia ahafahan'ny mpamatsy mifantoka amin'ny tena anton'asa mazava fa ny momba ny fitantanam-bola ihany no ankininy amin'ny FAPBM. Farany, ahoana no ampiasain'ny FAPBM famatsim-bola izay azony? Ny FAPBM dia manome famatsim-bola isan-taona ho an'ny faritra arovana, voafantana araka ny maso voatsivana voarakitra ao anatin'ny taridalana mandahatra ireo faritra arovana araka ny singa lahara-pahamehana. Io famatsim-bola io dia natao indrindra hanampiana ireo mpitantana hanefa fampandehanan-draharaha. Ny famatsim-bola vonjy-taitra ihany koa dia afaka omena ireo mpitantana faritra arovana ahafahan'izy ireo miatrika lozam-pitatao tsy maharitra izay mety hanambana ampahany na manontolo ny zava-manan'aina anatin'ilay faritra arovana. Farany, ny famatsim-bola no hanana ny fanamafisana ireo faritra arovana na Fonds d'appui au renforcement des aires protégées izay natao hamaly ireo filana tsy ampozina izay mitrangana amin'ireo faritra arovana. Ohatra amin'izany ny tsara fanararoatra hanampy fahalalana na koa ireo vokatra ateraky ny fiovan'ny toe-java-misy iainany. Amin'ny alalan'ny fomba fanaraha-maso pentitra, manome tokony FAPBM fa ampiasaina araka ny tokony ho izy ireo famatsim-bola izay omena ireo ary ho tratra ny tsaka sy andava ny vokatsoa maharitra izay kendreny.